Iany tonko lasy tonko vavy kafaliana trano no iarahana aminao amin'ity fandarana Miara Manonja ity na ianao eto antoerana na any ivelany any dia miaraka aminao izany fandarana Miara Manonja izany izay tsy zoviana aminao intsony hatramin'ny efa nisiny ka hatramin'ity andro anio ity. Amin'izao datan'ny 20 Jolay izao dia miarabany manokana ny rahalahy sy ny anabavy rehetra eo anivon'ny finoana silamo zany satria dia andro lehibe ho an'ny finoana silamo maneran-tany ary anisan'izany ny eto Madagasikara ny andro anio ary efa vita moa ny Ramadany tamin'ny fotoana natanterahana zany dia aoriana zay misy ny kipitsopitso ny maro samihafa eo anivon'ny finoana silamo zany ny Ladar dia ao anatin'izany no iarabana ny mpino silamo rehetra maneran-tany sy ny eto Madagasikara ihany koa. Izay no ela tomko lasy tomko vavy fa amin'ity fandarana ity dia misy lohahevitra maromaro entineto ary lohahevitra izay hitondrana famakafakana sy fanazavana mba hitondra ny hoe mazava misimisy kokoa ho antsika satria maro ny zavatra sy ny toedrara izay manjavozavo eto amin'ity fireneny ity ka ny fotoana dia afahantsika manantanteraka an'izay fanazavana izay namana faniry efa eto akaiketo isy solomavamaoka ihany koa hiakatra eo rehefa avy eo ato anatin'ny fandarana fa dia izay aloha no teny fiarabana ho antsika mianakavy ary dia hiditra ao anatin'ny votoatan'ny fandarana isika rehetra namana faniry. Miara dia misaotra ny rena rabe mananjara dia misaotra tsika piaino sy mitazana ny fahita lavitra amin'izao fotoana izao moa zany sy ireo tambajotra sosialy andraisana mivantana na ihany koa amin'ny alalan'ny YouTube zany ity fandarantsika ity dia ny Miara Manonja izany ny vaovao samihafa dia ezahantsika hoentina eto ihany zany fa amin'ity androany ity dia mbola loratsika ny fankahirezana ireo zaza malagasy miatrika ny fanadinam-panjakana ny BBC zany dia ny ray aman-dreny koa izay manosika azy ireo manerana ny tanin'ny Repoblika ny Madagasikara izany fankasitrana ho ataontsika izany toy ny efa lavavany zany fankasitrana zany ary dia tsy lany amamina avy aty amin'ny Miara Manonja ho an'ireo lavo no ny aretina na io Covid-19 na ny aretina samihafa dia mitondra ny teny fampiononana ho antsika mianakavy izay eto anivo ny Miara Manonja ary ireo mbola miady ao anatin'ny aretina sy ireo mbola trapasairana amin'ny endriny samihafa dia ny fankahirezana dia ho antsika mianakavy avokoa tompoko lahy sy tompoko vavy zany. Na izany na tsy zany ny raharaham-pirenena ny fiainan'ny vahoaka malagasy dia mandeha ary mizotra isan'andro hatrany izany tahaka ny baolina tsy miandry marary nefa na izany na zany aza dia ilaina foana le tolo-tanana sy le tosika avy any amin'ny rehetrarehetra indrindrandrindra iza moa ny tena andrasana dia ny fitondram-panjakana ho an'izay mieritreritra fa tsy ilaina zany tosika avy amin'ny fitondram-panjakana zany fa samy mamelona ny tenany io dia apetratsika mazava hoe famotehana vahoaka ny filaisahana amin'izany lafin-javatra zany satria matoa ny vahoaka na me fahefana fitondram-panjakana na me fahefana ndreo heveriny fa hitondra ny etaetana na mivatana io na ankolaka na suffrage universel direct na suffrage universel indirect amin'ny alalan'ireo grands électeurs dia manana n'ilay anjara andrasany vahoaka malagasy an'ireo zay nomem-pahefana ka izany anjara andrasany zany dia mba hanatsara ny fiainana andavanandro satria rehefa miasa daholo ireo rafim-panjakana rehetra rehefa miasa daholo ireo olom-panjakana rehetra zay nomena zay anjara fahefana izay dia misy vokatsoa mitodika makany amin'ny vahoaka ireny fahefana ireny ary miaina tsakany sandavana izy afaka mianatra izy afaka miasa ara-dalàna izy ary salamy izy tomady izy afaka mamokatra izy ary rehefa tonga zany rehetrarehetra izany dia tafiakatra ao anatin'ilay taux de croissance à deux chiffres itsika zay tena izany no andrasan'ny Madagasikara satria ny taux de croissance atsika dia saika nijanona teo amin'ny 7 isanjato teo eo amin'ny akabeany raha na Repoblika atsika ary niakatra kely ihany zany fa tsy lasa lavitra fa
ny tena fomba fikajina eo amin'ny lafin'izay PIB zay dia nokajin'ny sehatra iraisam-pirenena hoe rehefa tonga any amin'ny $20,000 any hoany zany PIB zany dia sokajina ho mandroso ny firenena anankiray. Isika amin'izao fotoana izao dia 400 any hoany nalatsaka aza ny PIB isam-batan'olona. Ny PPP na ilay fahafahana mividy amin'ilay pouvoir d'achat dia latsaky ny $2 mba tsy tenenako hoe any ny $1 isan'andro ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Raha hita tena mazana be izany kanefa tsy maintsy resahantsika izany satria izany no atao hoe fiainan'ny firenena amin'ny akabiany. Ka ny fanjakana dia adidina no mikarika vahaolana, mila tsy mikisan'andro izy, mila tsy matory andro aman'alina izy ary mila mametraka amin'izay hoe tsy mitaraina any amin'ny vahoaka malagasy na izy indray nde hanadroandro sy nde hanao raha matahora ho an'ny vahoaka malagasy rehefa tsy mahavita an'izay adidin'izay. Fa ny vahoaka de mila mitaky an'izany isan'andro zanandro aiza lay fampanantenana no menareo, aiza lay filazana fa ianareo dia manana programma ahafahana manavitra ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Fa raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tsy lay mahasoa ny vahoaka no misy fa lay goût de luxe, zany lay fitiavana n'lay mamirapiratra sy rendrarendra mba ho hitan'ny vahoaka fotsiny. De zay no entina hilazana fa miasa le fitondram-panjakana. Fa le tena marary, lay tena mahasoa ny vahoaka, lay tena hilain'ny vahoaka andavanandro, lay katsahan'ny vahoaka amin'ny fiainana isan'andro dia tsy lahara-pahamiana ho an'ny fitondram-panjakana. De zay le mahatonga le goût de pouvoir, lay tsiro-pahefana no mahamaika an'le fitondram-panjakana rehefa mitondra an'izay goût de luxe zay mba ahafahany manampina ny sain'ny vahoaka malagasy. Ka rehefa tratra an'izay goût de pouvoir zay izy dia ataon'izay fomba rehetrarehetra ifikirana ao amin'ny latin'ilay fahefana, ary rehefa mifikitra anatin'ilay fahefana dia manao rapa-dango ny raharaham-pirenena, manao rapa-dango ny fananam-bahoaka sy ny fananam-panjakana mba ahafahana manabe vony tontolo ara-toe-karena. Dia raha jerefantsika ny zava-misy amin'izao fotoana izao manitra fahadiran'ovana ny vahoaka malagasy. Tsy fidiny antsika no miteny an'izany fa miteny an'izany tsika satria ny fomba hikajina ny fahantrany firenena anankiray dia eo ny antotanisana ny statistika zay avoaka ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny arikarena faobe, amin'ny alalan'ny fitotongana ny vidim-piainana, amin'ny alalan'ny fitotongana ny vidim-bokatra, amin'ny alalan'ny fikajina ny ideasa zany na ny indice ny développement humain, amin'ny alalan'ireo sokajy reo ara-toe-karena marobe eny anivon'ny fikajina ara-bola ho an'ny firenena anankiray, na ireo vola miditra eto an-tena, na ireo reservana vola, na reservana volamena, na ihany koa zany ireo fikajina reo lafiny maro samihafa amin'ny alalan'ireo vidim-piainana zay miakatra, zay ampiarina sy iainany vahoaka andavanandro. Fa fikajina faharoa ihany koa amin'ny alalan'izany fahantrana sy fahasimban'ny firenena anankiray zay dia ny fahitana ny fiainany vahoaka andavanandro sy amin'izay andehanany vahoaka isan'andro san'andro, zany hoe lay zavatra hita io amina indice social zay iainany vahoaka eny amin'ny sehatra rehetra misy azy. Ka aiza moa no tsy ahitantsika olona tsy anasa, aiza moa no tsy ahitantsika olona mipetrapetraka fotsiny eny amin'ny tamboho, eny amina arabe, aiza moa no tsy ahitantsika mpangataka eto Madagasikara, aiza no tsy ahitantsika mpangalatra pisoloky eto Madagasikara, aiza no tsy ahitantsika olona miloka, manao rami, manao domy na eny amin'ireny sehatra samihafa toby fiantsonana na taxi brosy na taxi be zany dia ahitantsika an'izany. Aiza no tsy ahitantsika an'izany? Mahita an'izany tsika eto Madagasikara. Zany indisy zany dia ahitana taratra fa manitra vahoaka malagasy. Ka izany no hanipazantsika ny teny an'le fitondram-panjakana hoe hitan'ny olona foana io zavatra io. Ka na inona fomba firesaka reo hoe tena mamirapiratra ny firenena amin'izao fotoana izao, mandroso ny firenena amin'izao fotoana izao, efa tena atokisan'ny banky iraisam-pirenena ny fitondram-panjakana. Mbola iresaka amin'izay tsika rehefa avy eo ary andefa horonam-peo mihitsy, satria rehefa tery io fitondram-panjakana io dia tsy maintsy miazakazaka any amin'ny mpamatsy vola. Ary hitantsika ny zava-misy amin'izao fotoana izao, tery lay fitondram-panjakana satria nampanantena UEM, nampanantena PEM na plan d'émergence Madagasikara, saingy tsy tafainy zany amin'izao fotoana izao satria tsy mahita lela vola ny dinina zany ary mailo matotra eo anatrehan'izany ny sehatra iraisam-pirenena ny amin'izany foto-drafitrasa sy ny amin'izany mety ho revirevo zay mety
hanahirina izany ao anatin'ny fampantroana zay hoe tsy niomanana satria ny fitondra ny mpampiasa vola ihany koa dia somary mametraka an'izay fahamialona zany eo anatrehany vavana voakany amin'io tsy mila mpamatsy vola de mba nitazana izy nandritry ny roa taona sy tapany fa rehefa bloqué rehefa kale dia niazakazaka le fitondram-panjakana na tsy tany Paris aza tamin'ny volana Mai dia tsy maintsy nakany Abidjan Côte d'Ivoire satria zava-dehibe ny fahazona famatsim-bola zany rehetrarehetra zany tompolasy tompovavy taridresaka fampidirana ho an'ny fandarantsika Miara Manonja fantatray fa manongila tsofina isika ny endriky ny Miara Manonja zay efa naseho anay ho antsika de hoe misy ny zavatra ho resahany amin'ny alalan'ny lohevitra ka amin'ny alalan'ireny no hamavahana hitondrana an'ireo hafatra hitondrana an'ireo zavatra lara-pahamiana ary hitondrana ihany koa raha misy ny fanakanana zay hoentina mbola maro moa no isehatra fa efa eto akaiky eto efa malitsika no nandray ny député Randrenaritra Stanislas etsy amin'ny boriboritany faharoa de miverina amintsika indray izy androany zay misy ny mbola tokony hazavaina satria tontolon'ny famokarana tontolon'ny resaka fampianarana zany mbola mila hadevitra samihafa zany ary zay koa ny andraikitry ny député ary zay mazava-dehibe hoe mamesehatra ny resolombavoaka anio hevitra isika ary hitondra ny tsikera fa misy ihany vahaolana zaraina fa nazanina tsy zany ara de ny vahaolana dia aleo am'izay afaka anatanteraka azy fa tsy ny olona anatanteraka azy satria raha mijery zao fitondram-panjakana zao tsika dia tsy manana an'izay tena hoe fahafahana hanova sy hanao zavatra mipakany amin'ny vahoaka zay député Rastany roapolo Jolay 2 tafaradalany eto indray tsika miaraba tompoko ny tenenako aloha de tsy manadimony fiarabana ny malagasy manontolo indrindrindrindra itsika zay mpanaraka an'ity Miara Manonja ty na ny toerana na eto velany mino sy manatena satria matoa anareo lina le Miara Manonja ary tena hoe miondana sy ny akatoa azy isan'andro de efa liana nareo amin'ny fivoana amin'ny firenena satria hitanareo fa de toana tsy mandeha amin'ny lohan'ny tokony izy de makatoko nareo ka mamitoky anareo zay de mame sy azonay atao izay eto tsy hoe tsy tiako ny fitondram-panjakana tsy mitana fa de manitsy amin'ny Miara Manonja balizy izy lalana izorana tokony ataony zareo satria raha fijery azy de tsy mandeha amin'ny tokony lohan'ny aby ny zavatra rehetrarehetra tisy fanantenana kely daholo tsika de zay nataoko hoe sotra ny Miara Manonja sotra ny ekipa rehetrarehetra mba toko mialbitre mitsoka soufflé mampanelo lakolosy ary tena fa mampanelo ary manaitra mihitsy satria raha hoentina amin'ny tomobile de efa hoe mitapy le tomobile fa mirehitra le menamena hoe stop ka zay nataokany hoe miala tsiny fa tanindrazana embonany ty ka tsy jery arina tava ho fitenenana fa tena anao zay mbo ampandroso satria raha ny mandany filopirenena zao de ny gouvernement mbola misy filopirenena mbola misy eritaona sy tapa mbola mita izy ty fanina ka aleo mbo miala nenina tsika tsy hidina oatra ny teny rehetrarehetra oatra ny tanao amin'ny fanao ny taloeny to tonga de hidina an-dalambe sy ny rehetrarehetra tsy atompoko hoe tsika moa tena hoe mpanohatra intelligent izy ny tena zay mifilaza azy ary tena oentina ampisainana mahasamy malagasy mifanaja aloha de hoe tsika am'izay le izy ka zay mialatsina fa mbola maly ateto de ohatra mbola tsy vita kely le fanazavana satria le fotoana moa volamena fo de misy fotoana any nipetrahany eto ka tohiziko le zavatra maly ty firenena ty fanjakana ty zay ny fitona tsy mahalala ny le lara-pahameana tsy mahalala raha jerena ny olona ny olona reto Madagasikara nretraretra na any amin'ny hôpitaly na aiza tsy manam-bola nona inona nona tsy ampy ny famokarana tsy ampy nretraretra fa nazavako maro inona na tonga lizy ka inona na mahain'le fanjakana kehitriny ty zavatra le lazany hoe le manaitaitra be sy le coup de luxe ny lazany le jirojiro io no amin'ny tany an'le voaka satria le voaka fanoana tsy mikanjakanja kely de le maro anisa mako fanoana tena le faible fa 90% de fitahany amin'io fa le olona malala tsara sy afaka misaina ohatratsika aloha tsy azony de so mbo manaitra azy zao ka zatotra an'izany ka hoetiko zao voalohany indrindra tsy hoe mitabataba zay eto na manenjika be fahatany re tompoko
fa hoetiko fotsiny amaha-teknicien zay lazanao tamaly hoe tatsa marina zany mpanao sport aoka fa tsikasika polyvalent ary tena ingénieur tena tsika tena hoe olona technicien mihitsy mpanao trano mpanao lalana tena spécialité tsika reny ny anarantsika reny antina zao tsika tena zavatra ka ny zavatra ny zavako aloha de tonga tia tena mampanasa azy le zavatra le mamirapiratra ataony hita aloha tompoko amin'le terrain manara-penitra le terrain manara-penitra tsy ilana aloha zao ilana ny sport tena zavatra mahafinaritra mahavita zavatra fa ny zavatra rehetrarehetra inona aloha ny zavatra fojetsika voalohany de inona ny sauvenan'le anoanana inona ny zavatra tokony amokarana mba havoky an'le olona de le terrain manara-penitra raha za tompoko de atsanina kely aloha nahoana raha ny soloana hoetiko an'iza matatsahana zany nahoana raha ny soloana satria mangeteta era Madagasikara tena mamokatra daholo raha jerenao tendrombohitra igny misy raha misy tendrombohitra lazako malo de misy rano raha devienao novanao barrage de afaka mamokatra firy de raisiko fotsiny ohatra tsotsotra tsy de velatra be amin'izy fa tena raha maka terrain manara-penitra raha zao de lazako moena le tsy tena sophistiqué ohatra ny Mahamasina tsy le ohatra ny votovorona fa le misy gradin tsotsotra de misy le terrain synthétique de raha eo zao ny amin'ny eritreretako azy eo amin'ny tena ny estimeko azy tsotsotra tena hoe eo amin'ny 15 milliards FMG taoko FMG manavanana azy de raha ohatra ka manao barrage ray ianao raha barrage tsy le ohatra ny namorona sy ny taro fa tsotsotra anao moena eo amin'ny 250 millions manondraka 250 millions ny manondraka rano barrage mahavita firy hectare zay raha firy hectare eo amin'ny 2000 hatramin'ny 2000 malalaka be hatramin'ny 2000 hectare sy sainga variana nahatra zay dia raha zarana zay de efa mamia barrage impolo barrage de manara-penitra ray mahavita barrage impolo de raha mahavita barrage impolo raha ohatra ny ao anatin'ny barrage ray tena tsy miteniteny foana eto fa zavatra tena mana ary azonao antanino le rangahy ve tena manao azay tena manao ary zavatra iainan'ela izy nanao barrage ala ataoko barrage bois fotsiny fatoako zay le mampekatra 60-50 tonnes zay olona ka tao anatin'ny 5 km nanazo mbola mahazo amboniny de nakakoty ambany satria 60 plus le olona rehetrarehetra teo ataoko fara moyenne de mahazo 200 tonnes de roanjato tonnes 200 de raha roanjato tonnes fa 60 efa mahamifiry zay eo raha 60 tonnes fa mahami 120 000 tonnes zay de efa mipetraka fotsiny terrain manara-penitra tao hoe 120 000 mahami 12 000 tonnes angamany de raha ohatra ndray ny raisiko nataon'ny président zavatra misy ihany fa tena hoe mialatsiny fa azavana ohatr'izay mako de hoe tsy hoe manaratsy hoe menana tsy mety le colisée tena mipetraka fotsiny ery tsy nitokanana tsy nakasitrahany rehetrarehetra io teo fo ambarase satria armée béton sy armée tena ngeza be sy ny daholo ny rehetrarehetra ary tena ngeza le izy teo fo ambarase zany hoe 30 milliards FMG eo raha 30 milliards divisé par tsika zarana tsika amin'ny 250 de mamé doublé le teo 120 barrage tiritritanao raha 120 barrage ampitomboana le mahazo le 200 tonnes efa mamé 24 000 de raha reo fotsiny zany loha tambatra etoeto ka tsotsotra ozy izy honorable VPN tulaire zay ka tsotsotra fotsiny zay de efa mamé 38 tonnes isa tonnes aloha fa makamo de nefa reo mipetraka fotsiny tena petraka tsy manina aloha tsy le raha-pamiana de andondra hiditra tsika raha hoe izy mako mirere hoe za mifahalalako azy aloha le vola be le 72 millions d'euros le eo amin'ny terrain be Mahamasina 77 io menkafo kosa lizy mbola mihoatra ary fa tsy nampiasandrareo azy menkafo lizy azy no de nezareo rehefa niteny hoe vola paosinay vola taty amin'ny fonds propre ny état io raha fonds propre ny état maninona raha navela am'le telo de kajio raha io nanaovana barrage tena mino fa nahazo barrage daholo nisaka vokotany eran'ny Madagasikara tena vokatra zay ny tenin'ny président de io zany le varitsika ohatra na fanataoko manko fotsiny tsy mamafatra varitsonytsika io le tena komboampiana hoe tena mahamenatra za malagasy zany raha manafatra sakafo any ivelany
tena mahamenatra ola tsy aninitra atsika eto fa tena mahamenatra zay ny tena mamparary a ny orana misy eto ny aitany tena mamokatra tsara ny tanytsika tsiritiny natao koa ny populationtsika ara fois 10 na fois 20 na fois 30 ny mbola zaka ny tanytsika de mahamenatra tena mahamenatra le hoe malagasy tompoko manafatra vary avy any avelany de zay zao momba mivary raha toa hoe nanao daholo zany nampina le nataoko hoe isaka ny région nasitsika masipolo tsara subventionné fanjakana nasinan'le tena ohatra nykofa le centre de formation agricole afaka manovanao subventionné ny faramora rehefa tena nangalarina aby ny ompitsisy amkarana tena heritaona rotaona atsika de fa lasa lavitra tomoko amin'ny vola be onerana amin'ny banque mondiale ohatra milliard oneratsika ny zavatra fanampianatsika raha ahodina tena amin'ireo tena aminao anao fanily fa tena heritaona rotaona Madagasikara de matanjaka ara-pina fotsiny mangy ny arena ambany tany miboady ireo sy ny tany raha itsika mampiasa azy zay vao tanteraka ny teny président hoe ampindrana volany Komoro tsy ilana tsony ny banque mondiale tena zava-marina zany fa tsy hoe fanakitana fa de ataovy-kajo tsotsotra fa zay ny zavatra ty koa mampalelo am'ty fiainatsika zay ino mo mba revorevony sy nofinofiny iny zany fa ny manantanteraka an'izay raha am'izao pratika politika hitantanana ny firenena sy ny tontolo ara-toekaren'ny firenena zao de mijanona ho nofinofy ihany ny hevitra ny fitondram-panjakana zany zay le hoe ny olona niomana hitondra fanjakana sy ny olona tonga par accident na par hasard tsy hitovy mihitsy ny am'izay hoe fiomanana hitondra fanjakana zay satria ny fiomanana dia tsy vitan'io fiomanana amin'ny lafiny projet sy ireo drafitra samihafa fa fiomanana ara-tsaina mihitsy indrindrandrindra zay resaka hoe capacité intellectuelle sy ny fananana indrindrandrindra ekipa zay rehefa mijery an'izao fitondram-panjakana zao de tena tsy manana ekipa le fitondram-panjakana sahirana izy mitady an'izay ekipa izay ary saiky hoe ekipa mpiara-mitolona fa tsy ekipa mpiara-mitantana mampandroso firenena samihafa zany dia izay ngamba no hidirantsika mety mbola manana hambarany député Rastany mikasika andrina tontolon'ny fampianarana mihitsy amin'ny akabeany mangataka alohan'ny hidirantsika amizay zavatra kely adimiko teo de zay le izy raha ohatra zany tanytsika mamokatra atsika mikaikaina be am'le manafatra menaka avy any ivelany manafatra kotra menaka aloha tena hoe mampikaikaina maninona mo raha nataoko hoe le manofa amin'ny tanytsika amin'ny hektara be da be mipetraka matory fotsiny raha recrutena fotsiny reto miaramila be da be mameno kamantany vola reto mandatsaka bambalakiromozeny maninona raha asena mamokatra fotsiny reo mena tracteur mabilo formena reo ndana sivy mamokatra fotsiny amindreo fa de lasa lavitra be tsika akoatran'izay tamin'ny andron'ny président Ratsiraka zatany tilara manana zay mipadrarana vezivezy rehetrarehetra tany iny amin'ny partiany Mazanga iny ny asy re tompoko ny olona avy any amin'ny vakina karatrany taloha ny olona avy tena Betsileo any taloha de tena manambola hoe ndao ito asy de tena navelany cotonera tsirabe sy rehetrarehetra sotema ka maninona raha ohatra ka teo satria ny olombelona ngeto tany eto amin'izao tontolo zao mila lamba daholy maninona raha regny fotsiny koa tena exploitena fotsiny de manondrana asy tsika eritreretanao anao ohatra kely fotsiny ohatra ny anao le lazako anao maly Malaisie raha teo Singapour anao ho any Malaisie adiny enina amin'ny autoroute tena feno voanio ohatra ny ananina voanio manakarena be matanjaka zany no production produire tena eran'ny tontolo zao izy ny première politique anaovana savony matanjaka zareo be da be ny zavatra tao le tontolon'ny fampianarana député Rastany everiko fa manana ambara kely amizay anao mialony tena hoe handaminatsika indray zany ny fandarina manaraka zany satria tena ny zava-misy moa zany am'izao fotoana zao dia hoe eo aloha le hoe vatana salama eo ihany koa le hoe le ankizy tena tokony hanana an'izay tanjaka ara-pampianarana izay zany kanefa raha ny zava-misy am'izao fotoana zao ny taux de scolarisation ny alphabétisation dia manahirana ny mijery azy eo amin'ny lafiny statistika zany na izany nazy zany ny sekoly manara-penitra io hitantsika io mamenatra ny zavatra nitranga ny de ny vahiny ray no mahita ny zava-misy eto Madagasikara député Rastany marina zany tompoko satria
zay lazako any hoe to tsy haiko any hoe fitenenako hoe inona loatra mahavola fitondram-panjakana atsika satria tamin'le taona lasa teo tsy hay mampatsiazy zao fa de resaka CVO sy ny tany nanana bomba ao sisito ve nandaniana 4 miliara nefa fa mahavita an'zio vitany rehetrarehetra mahaotsy ihany ary mampitimanina izy de raha jerena zao ny zay le ataoko ny vahiny transparency internationale nday mahita fa iny atamatavy iny beorana sy ny tariny iny le sekoly manara-penitra tompoko de afa mitete simba sahady tanao zany sekoly zarizary ndray tsy mamena ty manara-penitra ty tokony ovana le te mangama fa tsy manampy ratsika manara-penitra any manara-penitra sarena voaka fa tena tsy manara-penitra fa tena hoe familomana sa fanaovana ketrana ohatrany satria le nanaovana ny tolotra sy ny tirady zao de tena fa kolokolo be mety anao ohatra hoe raha lahaka anao na zanako sy na kamakama na de olona tsy manana spécialité tsy manana de sokafo ny entre ny société anao de ataovy ny fisika fa tena menanao tsy mandeha am'zay laonina ary sura fa tena sura fa tsy amin'ny prix mora fa tena amin'ny prix tena mihoatra be mihitsy le izy ka zay nataoko hoe mitete sady ty tena masoko mahita efa nalefa kely teto etsaka kely etsafenarivo le atao hoe tsara honenana misy école manara-penitra eo antana mijereo daholo se kahaka tanana de hoe raha makeo anao maka introduction tana makany am'sy sifisisikolo vao miditra anao de tsy nihitra fa tsy compliqué-ko amin'ny madeputena saky hoe tsy deputena tsy mindrano ako fa député na deuxième de jereko amin'ny technicien na jereko fa tena le tafo de fa sima daholo ny senao efa miparetaka nefa nantanina fa 4 taona teo fa heritaona tio zao fa vita mbola tsy nampianarana hoe mbola tsisy ban tsisy fitaovana fa de hoe nahavita fotsiny le izy sendra nantala nampanitona ny saiko de zao le akizy ambody azy eo ambany kesika ny mianatra fa tsisy ny école eto Tananarivo tena masoko tena andana tsy mandanga fa za masoko ny nahita tena mampadendeha amin'ny député de Madagasikara erana Madagasikara nke voazandrahako daholo ahiteny rehetrarehetra hitatsika daholo dio nakana lesona hoe dry de ahoana ry ty fireneko ohatra zao mivola mitsato koa ny ankizy ary ambany kesika tena antanio amin'ny fokotany izy olona ny ankizy eo ambany kesika andrahatra tsisy bantsy tany fa vato kely ny petrahana vato no moelony de mianatra ny école la tsy manara-penitra hony nefa tsisy bantsy tsisy fitaovana ny tafa fa simba daholo misy kely ihany sainga mazava misy de lokotsy ny tany rehetrarehetra de za ve nefa raha nyty firenetsika ty nefa tsika de mideda nefa raha metra indray le manara-penitra maninona tsy le any ambany vohatra fara lafo any alavitra be any natao fa maninona le hitany olona foana le zazaana le izy anao le mandalo lalana le mandalo lalana de mbo hitany olona nefa re tiliara raha enko tao tiliara tapo tanàna tena ny école tsy apo ban fa mipetraka amin'ny tany akizy ao tapo tanàna de maninona tsy haitsika tsy haitsika hoe inona lara-pahinana isovena-tsika inona nanambaratsika anavotantsika tena firenena ty zany ny zava-misy eto tompoko fa le tena soona foana tsy hanao zavatra anao hoe maharitra ho an'ny taranako za zao tamin'ny mandat président Tsaina Rajoelina mbo nahavita zavatra be da be ty hafan'ny taranaka ary tena ambin'Andriamanitra ambany tarana fa inona nataony saingindrisy ny zavatra tena mbo vitapita biby kely tena le mbo apirapiratra ny tanao fotsiny raha tianao mandat tompoko anao tena anao mandat deuxième mi-temps de afa deuxième mi-temps le kososkevitra nataonao hoe arao zay tsy aka amin'ny placenareo na zay refidinareo raha tanteraka anareo daholo tsy manafatra varinareo mandeha amin'ny tokolonona na zay refidinareo raha zahako zalo fa raha tsy vitanareo angama tokony mendrika kosa anao aza mitsofa mahamenatra zay nambo afatra tokony folo fiteny ampahendrena zay hoe ataovy le afatrafatrareo atao voky ny olona ataovy salama tsara amindrindra ny rehetrarehetra de toizinao hoetiny deuxième mandat fa rehefa tsy vitanao aza mieritreritra n'izany tsofa ho faty eo tsika mianakavy teny ampahendrena angama zany ao tsy fitiavana fa tena hoe olona samy marary any avana samy marary any malagasy taka azy tsika zay ny zavatra petraka de mba le mpampianatra zao an'le andramatoa ministre aiza re le vacation sy subventionny mpampianatra efa 3 taona zao tsy vo paye de atao aiza daholo tena jereo nefa reo olona tena raha ny tena izy mifampianarana tena kolokoloana tena ambarina reo mpampianatra satria reo motera reo zavatra raha tiandroso ny firenena de mifampianarana tompoko
natao ary tena mahagaga fatandra zareo ihany ange zay za tsy manao zay la fatandrareo zanaka andry zareo matonga tsisy atao amitsika mianatra fanivelany fa le fitiavatena fotsiny fa le malagasy ndretrehtra fitapitany eo ihany nareo mianakavy de ohatran'izay ko ny mampianatra vola tena lany le kizy mbo mianatra mbo hianatra hita asa ohatrany eo amin'ny ENS eo amin'ny QNSP be da be mpianatra mivoaka nefa hoe tsy ampy mpampianatra fa maninona tsy mena asa reo ampianana fa diavela fotsiny tsy recruter de lasa tena taoko taksiry zala tena mirenireny fotsiny nefa zatra tokony hamokatra fitadiavana azo ny tanora mampalelo ny zava-misy eto amitsika iry faniry fa tena tsy hoe sanatry ny tena masika fa de leo loatra izy zay nataoko anomaly hoe mampalelo be no mahadepute ny tena de otra mahakivy ihany fa didina ataon'Andriamanitra io de tsy maintsy atao fa tena kivy anao tsy zay nge manao de monsieur le député tsy apy ny écolage-ny ato misy frama be da be tena tsy manto vola aloha raha tsy voaloha tonga ohatr'izao marary ny zanaka za aloha raha marary tsosany tena io Andriamanitra fa raha tena maika loza anao sy ny tany manampy ahako na tsy fombako na tsy fanaonao zay fa maha olombelona so de mbo mahavitra azy ny zavatra ataoko de manao za de tingama mifarany ohatrany ihany na zao ny nina moa fampianarana le fram efa teniko fa nyteny teo aloha hoe le fram tompoko mba tena régleony fanampiana subvention sy ny karama fa tena farany karama tena tsy mahavelona mbola tsy piainao ako izy mampalahelo de mankataka ary fa atao ihany fram izy ary fa hita hoe azo azonareo mbo mankataka isavakansa re tompoko mbo mi-formation mbo mi-formation izy de mbo lasa pro sy ny tariny ohatra manao formation maka CAP moa sy ny tariny mi-formation pédagogique formation rehetrarehetra izy de lasa mbo mamokatra izy ary mbo mendrika fa de tena mandeha jambany tolo de zay nataoko hoe mba ataovy amin'olona ntsony mba ataovy firenena tena lasa lavitra zay tanteraka zay raha mbo zay mbo te sosokevitra nataoko taminareo na amin'ny eritreritako de tena lasa sanga le ty Afrika tsika ary tsika ndray amin'ny temy président lasa tsika ndray no ampiditra vola zay vao tena afaka mampindra vola amin'ny Comore fa tsy hoe tsika resina amin'ny fotony rehetrarehetra zay angamantisa de eny ary misoratra ny député Randrena Stanislas tsika tena midina anatin'le zavatra iainany vahoaka isan'andro mihitsy lay zavatra ambarany député Rastany zay mahasolombavim-bahoaka azy tena midina mihitsy izy am'le hoe zao marary mivahoaka ary hitatsika na ny fomba fanehon'ny député Rastany an'le hevitra aza tena hoe lay zavatra makarary mivahoaka sy iaina mivahoaka mihitsy ny am'le hoe tena mijaly nona simba mivahoaka malagasy moins de 200 000 ariary latsaky le simika ny raisin'ireo olona rehetrarehetra eo ny frama moa zany de misy lay subventionné de misy lay non subventionné zany zany zava-misy eto Madagasikara zay lay mivoaka ny CNFP sy ny ENS ny teneny député Rastany teo dia tsy recruter ary zany nge napitabatabana izy ireo hoe tokony ho tafiditra hiasa satria no manana hiasa amin'ny fanjakana ary ampianatra ny zaza malagasy izy ireny kanefa tsy izay ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka izany rehetrarehetra izany zany ny antony mahatonga n'lay hoe lay fanazava-kevitra isan'andro miampitsikera mba hahafahanareo raha mbola azo ahitsy fa ty moa zany efa kelikely ny finoana hoe efa tsy possible atsony satria efa ty am'rotaona sy tapany tsy le fampandrosoana tsony mamaky azy sarina tsisy iny fa lay préparation 2023 hoetitsika ndray rehefa avy eo hoe efa miketriketrika projet de décret ndray ikitiana kely le fahefan'ny gouverneur ny eo anivony zany gouvernementa izany amin'ny alalan'ny midina ny intérieur sy ny décentralisation ary manahitra izany société civile ary nitairiny teo anivony transparency international zany resaky zany le gouverneur efa tsy ara-dalàna efa tsy araky ny lalam-panorenana amin'ny chef de région azy ary ny an'ny appellation raha de tsy mifanaraka amin'le texte akory tampoka indray dia nomena niny décret tamin'ny 2019-1866 iny de kitihana indray de tavina ho fenona indray zay andraikitra zay ho resantsika io zany rehefa avy eo satria teto de efa miresaka anjany matetitetika na député fetra na
député Mamrabendrina na député Alairatsimbazava efa samy resaka foana amin'ity décentralisation ty de efa samy resaka ny rehetra hoe misy violation ana texte ny ataonareo hoe mazava ny article 154 raha 155 eo anatin'ny constitution miresaka indrindra zany andraikitry ny collectivité territoriale décentralisée ny amin'ny faritra izany de mbola misy indray le intention mbola ampitombony satria inona ny calcul amin'ny fitondram-panjakana ny calcul amin'ny fitondram-panjakana de tsotra fotsiny zay zavatra rehetra attend dès maintenant manomboka izao dia efa any amin'ilay 2023 foana ny sainy zany hoe mbola hibriguer an'le troisième mandat satria premier mandat tamin'ny transition deuxième mandat zao iaina atsika zao ary ny troisième mandat de io eritreretiny 2023 io fefa teo ianareo ary mbola eo ianareo fa zao ny zavatra iaina amin'ny firenena tsy vitany violation ana texte constitution fa mbola mitondra karazana incohérence ana décision ianareo hitondrana an'le firenena de raha miteny anjany ny mpanaramaso ny fiainan'ny firenena de raisinareo fahavalo raha miteny anjany rehetra diosinareo hanongam-panjakany reo satria tsy nahazaka an'ilay endriky ny démocratie zay nieritretinareo fa nivolena hitantsika eo moa le oronapeo tamin'ny 2009 hoe any vahoaka amin'ny fahefana fa anjara ny vahoaka no mame amin'ny fahefana rehefa tsy mahatateraka la didiny de izy no manolotra sy manongotra amin'ny fahefana ao zay feo zay tompoko flo am'izao fotoana zao no teny an'izay teny akanja fa maninona raha misy vahoaka hiteny amin'ny zay andraikitry ny lalam-pandroenina article 5 zay de matao etranareo satria ny souveraineté nge appartient au peuple anazy io zay hoe zay nataonareo ihany no miverina amin'ny situation misy am'izao fotoana zao de raisinareo vahavalo raisy ny mpitondra fanjakana ho fanakorotanana raisy ny mpitondra fanjakana ho tony fanaovana désinformation ho an'ny vahoaka malagasy ny fijoroan'ny rehetra maneho hevitra am'izao fotoana zao zany raha tsy manaitra ny société civile inona ny zavatra hitranga raha tsy manaitra mpisehatra politika inona ny zavatra hitranga ka zany adidy sy andraikitra izany ny mbola hijoloan'ny Miara Manonja sy ny ekipa Miara Manonja Rina Rabe Mananjara zany teneny namana faniry zany de iainantsika rehetra tsy misy hoe zavatra fironina na hoe zavatra hoe tsy nampozina fa zavatra tena hoe iainana isanandro ary akoatrany hoe fanadiadiny eto moa sy ny famakavakana dia misy ny olom-boafidy ny solombavam-bahoaka izay miaina ihany keo mahita ny any fotony rehetrarehetra ny zava-misy hitako kaikoko zao ny solombavam-bahoaka Rabekijana raha vao miteny hoe Rabekijana dia any faritra loatra zay faritra loatra mbola misy mizara roa izy io apitatsinanana sy apitandrefana vao miteny hoe aparafaravola apitandrefana zay député Rabekijana miarabanao aloha miaraba namana ato amin'ny radio Miara Manonja sy ny fahitalavitra Miara Manonja tonga eto moa zany ny tena avy any ampitandrefana ny tena marina fa ny faritra loatra mangoro aparafaravola solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy tany amin'ny distrikana Parafaravola dia miaraba ny miaino Miara Manonja rehetra na mijery Miara Manonja rehetra ao amin'ny MBS sy ny radio Ravavy sy ny fahitalavitra Ravavy kokoa daholo an'ny vahoaka any amin'ny distrikana Parafaravola sy amin'ny faritra loatra mangoro eny ary zay no ela député Rabekijana fa io mo fameno ny asan'ny mpanao gazety sy ny ianareo olom-boafidy ny olom-boatendry ihany koa fa ao anatin'izay rehetrarehetra zay de misy ny sehatra mety hoe ezahany sasany ho takotakonana satria tsy mampetipety azy fa izay takotakonana zay nefany no vao maika atao hoe manosika ny olona fantatra hoe inona ny takotakonanao ary zay moa ny hoe toetrantsika olombelona zay raha vao takotakonanao le izy de vao maika lina ny olona fa maninona ny takotakonana resaka tsy fandripahalemana efa nisy fotoana lavabe teto no entin'ny solombavam-bahoaka namanareo ihany solombavam-bahoaka Rambosalama tetsy amin'ny 4e resaka tsy fandripahalemana io lavabe mihitsy ny fanazavany teto fa ny tena manaitra any aminareo any Parafaravola dia endrika tsy fandripahalemana tsy araky ny saina eritreretana raha ny enonay mpanao gazety de hoe fandribana
famonoan'olona kidina pinina ohatran'ireny amin'ny film reny mihitsy raha miresaka hoe kidina pina de hoe tanàn-dehibe ohatrany hoe aty andrenivo ohatra Tomasina zany mahazatra fa aparafara vola misy kidina pina io ianao io solombavambahoaka ahoana ny fipetrak'izay toetra raha zay amin'ny zao fotoana zao satria ianao de nofidian'ny olona tany aparafara vola mahafantatra tsara ny toerana io eny tompoko fanaraka ny fiarabana moa dia amin'izao fotoana zao dia resaka examen mpianatra satria vita somatsara iny ny fanadinana CPE 6e ary efa mivoaka ny résultat presque manerana Madagasikara ka dia miarahaba sady ho an'ireo ankizy kolonga kely na afaka an'izany CPE 6e zany ary ho an'le tsy afaka moa dia mampahery hatrany amin'izany fanadinam-panjakana zany satria ianareo kolonga kely ireo ny tena azo lazaina hoe hoavin'ny Madagasikara ho an'ny mpanao BPC dia ao anatiny zao satria vao nanomboka omaly ny taranja malagasy ny antombony dia mandra-patongany amin'ny lakamisy ny BPC ka dia mampahery anareo rehetra mpianatra zay manao lazadina BPC zany ka dia mikasika ny distrikana Parafaravola resaka tsy fandriampahalemana magaga tena zavatra misy ao anatin'ny distrikana Parafaravola satria mizara anankitelo mazava mihitsy ny endrika le tsy fandriampahalemana endrika tsy fandriampahalemana voalohany dia resaka kidina pinina ny omby mpiandro omby any Atsah dia alain'ireo mpanao kidina pinina ireo de tsy maintsy mitambitamba mitady vola zany zareo hatrany amin'ny 50 millions d'ariary izana mitady vola le mpanao kidina pinina amin'le patron hoe raha tsy manome an'izay nareo de tsy averina le ny omby sy le olona mpiandro zany raofiny any daoly le omby ajanony eo fa le olona ny olona no alaina ny entiny faharoa de le kidina pinina fantatra zareo satria fotoana ao anaty miakabokatra amin'izao fotoana zao miakatra amin'ny vary zao miakatra amin'ny vary zao de zay rehetra olona manana vary ka raha vao mandeha any de kidina piandrareo indrindrandrindra any amin'ny commune rurale Morarano Koromany izay anisan'ny sopotro mo Madagasikara moa amina resaka vary de tena mitady olona hoe atao kidina pinina mihitsy zany reo mpandroba reo ary io de tena réseau anankiray mihitsy na manana omby zany na manambary de tratran'izay kidina pinina zay ny faharoa dia mikasika n'ireo mpanana vary satria ao anatin'ny fikirakirana le vary zany ny andro zao de zay olona mpividy vary na opérateur mikirakira ny resaka vary de tena vonondro zareo foaty mihitsy vao tamin'ny Fakomaly zao tao Antanambe Fakomaly voaingana zany avy ny varotra vary le olona dia fantatra ary misy mafantatra mihitsy fa 55 millions de francs na 11 millions d'ariary no nalaina tany amin'ny banque le vola de vao tonga ohatra amin'ny fito sasany arivo de olona enda ny manafika azy amina resaka basy mihitsy maty le ranamana ary tena mamerina ny fampiononana ho an'ny fianakavian'ny maty moa fa tena asan-jiolahy fa tena mamono mihitsy ny any amin'ny faritra any amin'ny distrikana Parafaravola amina resaka kidina pinina sy ny resaka asan-jiolahy fahatelo de misy an'ireo institution financière na manao an'ireo aimbovola de reny mihitsy indray ny robana
le mpanao aimbola rehetra na airtel monnaie na aimbola rehetra renireny ny robana fa nisy tranga matetika momba zay betsaka presque isanandro na manao mpanao gazety hiaran'izany foana any amin'ny district na parafaravola noho izany dia mbola mamerina ihany fiantsonan'ireo mpitandro filaminana indrindra ao amin'ny seg moa zany a dia efa namafisiko tany amin'ny interpellation tao membre ny gouvernement hoe satria ny ministère ny secrétaire général mikasika ny gendarmerie dia mipromettre hoe isaky ny commune asina brigady isaky ny commune lehibe asina brigady commune kelikely asina poste avancé ary ny any amin'ny fokotany lehibe asina poste fixe ary indrindrandrindra any amin'ny district dia asina commandement de compagnie hatramin'izao anefa zany commandement de compagnie zany inona zava-misy any zany zao atrehana an'izany zava-tozy tsy ampy ny vata miaramila tsy ampy ny vata miaramila na même ny zareo mixtara police na ny police ny vata miaramila ny police koa tsy ampy zareo miaramila gendarme efa tsy ampy voalohany ny miaramila tsy ampy any ka izahay solombavam-bahoaka no mitady hevitra amin'ny moyen rehetrarehetra zay esan'ireo a polisy sy ny gendarme reo ianao zany manome fiara ohatra misy alerta ry manome moto indrindrandrindra misy an'ity resaka CLD ty moa dia misy moa zany ny fitantanan'ny solombavam-bahoaka zay mipréside an'io CLD io a dia mividy moto ho an'ireo brigady na poste avancé reo dia hatramina député anazy zany na tamin'ny mandako voalohany jusqu'à mandako zao dia isa-taona zany tsy maintsy mividy moto fotsiny ho an'ireo brigady sy poste avancé indrindrandrindra ampiasainy zareo dia izahay mba mitady hevitra amina resaka carburant mba ampiasainy zareo am'le resaka tsy fandriampahalemana midika zany fa tena tsy ampy fitaovana le zavatra ataon'ny fitondram-panjakana fa tena hoe mipromesse zareo promettre zareo atao an'izao oera fotsiny na manao mpanao gazety fandehany io ary fa impira amin'ny resaka an'ireo membre ny gouvernement reo fa tena tsy misy fampandrosoana vanina raha ohatra ka miaina amina tsy fandriampahalemana le vahoaka malagasy te hamokatra le tantsaha te ohatra amin'ny fameloma-tena le nany opérateur na ninona fa tsy hafa manao satria matatra ny ainandry zareo raha vao misy vola dia efa kidnappendry zareo robanidry zareo ary asa famonoana tena ataky amaina armée mihitsy ny fandehany ao anatin'izay rehetra zay mantsy eo ny mpamokatra tantsaha eo ny opérateur mpandraraha eo ny mpitatitra satria ireo koa tsisy vokatra amin'ny voka dia ahoana ny fandehandreo misy taxi brosy izay mandeha makany Ambatondrazaka dia eo amin'ny RN 44 io dia voatafika koa fa hiditra na andilana toby le taxi brosy dia tena tafindry zareo koa midika zany fa tena mila fanarenana mihitsy zany ny resaka tsy fandriampahalemana any amin'ny faritra oatra mangoro na même tsy afaritra oatra moa manerana Madagasikara mihitsy ny zavatra magagany na manao mpanao gazety dia zao hoe betsaka ny recrutement ohatry firisan-taona ny recrutement fa dia avovongony zareo to Antananarivo fotsiny ny olona lazainy zareo mitarika grevy maneho ny hevitra ohatra raha vao manao akanjo menamena reny dia ny événement nisy reny ny samborona maninona raha ohatra ka ny any amin'ny ambanivohitra any ny erovana fa tsy te atao blindé miaro n'olona aneho ny hevitra nefa mba mitaky ny demokrasia le olona fantatra fa misy zavatra tsy mandeha eto amin'ny firenena eto matony vahoaka
mitaky an'izany aneo ny hevina hoe tsy mandeha le zavatra de iny a ampiarina amin'trareo erim-pamoretana rehetrarehetra ka izay zany tena hita mihitsy hoe zavatra tsy mandeha ary teniko foana ombenombena ho anareo mpitondra indrindrandrindra mahazo any fitondrana io mahaiza maka heva mahaiza maka lesona izay ngeny natonga ny 73 député ireny ireny événement 73 député ireny satria tsy mahay maka lesona le mpitondra ary zay no natonga anay a hoe député ny fahanovana tamin'ireny misy zavatra tokony novana amin'ity tany sy ny firenena ity misy zavatra tsy mety nefa zao vao me ohatra miletika miletika ary ny zavatra mahagaga nye tonga amin'le fitenenana ihany manko izy io manao fody mandrara omana inona tena hevitra zay fody mandrara omana zany ny hevitra zay a rarana le olona tsy hanao an'le zavatra nefa izy mihitsy ny tena anao an'le izy kiopakafo nefa ny avy eo izy kiopakafo nefa ary zay ny ataon'ity fitondrana ty eritrereto fa izahay a niaraka tamin'ireo namana solombavam-bahoaka zay ao anatin'ny telo amby fitopolo solombavam-bahoaka betsaka ny ao anatin'ny solombavam-bahoaka IRD amin'izao fotoana zao izany nefa zavatra napetrakay hoe alo ovatsika solombavam-bahoaka ny zava-misy eto Madagasikara nohon'izay zareo mahazo an'le fitondrana de mbola manao ihany ka tsy magaga raha tonga amin'le fitenenana hoe mangamasaka mitopotraka ho azy ihany io tsy fahaizana maka lesona zay momba n'le insécurité amin'ny endriny mampiorikoditra ny amparavaravola araka ny teneninao teo ianao hoe mahita hoe zavatra azo vahana tsara zany olan'izany akoatra an'le hoe le hoe tsy fampin'ny mpitandro filaminana zany inona asa ahoana ny fahitanao an'izay azo vahana sa hoe tena zavatra tena azo vahana tsara mihitsy hoe namana mpanao gazety mahatonga ana hoe azo vahana tsara de iazareo ao anatin'ny organe mixte de conception na OMC au niveau régional na au niveau districal tokony antsona reo entité rehetra zany élargissena zany a io OMC io fa ny magaga de hoandro zareo fotsiny a atao tokony kitiana zany mpakady le tsy fandripahalemana nge any amin'ny vahoaka ihany ny fotony karaha ohatra ka hoe tsy siasy izy de lasa izy manao alaina ny consentiment reo solotena-bahoaka sy solotena naminareo fantatra ihany ny zava-miafina amin'io tsy ampiserasera zany ny dikan'izay ary le vahoaka matoa le olona manao an'izay noho ny tsy fananana tsy siasa satria misy ekara be a le elanyelam-bidim-piainan'le olona misy ny tena olona manana misy ny tena olona mahantra de zay ny mahatonga le izy mbola iresaka kely any amin'ny faritra distrika misy ianao ihany sika satria nyresaka tsy fandripahalemana ianao a de misy fiatraikany be zay amin'ny resaka famokarana de io am'izay angamba tonga de ampitako avy hatrany aloha satria hoe le olan'le mpamboly zany a mpamokatra tsisy ny sécurité kanefa mbola misy olana hafa ihany koa izy fa tenenina foana fa mbola miverina foana le olana tsy fampipitaovana miverimberina foana zany hoe omena fampaherezana ny tanora tany amin'ny propagandy tany nahenona an'izany nataony zareo mpitondra amin'izao fotoana zao nisy fampanantenana ho an'ny tanora sinsisa mba azonao velabelarina kely zay afatara mpieno sy ny mpijery antsika hoe zao ny tenenina aiza ho azy tsika ankehitriny tena zavatra ary tena mafantatra n'le zava misy any amin'ny faritra loatra marina namana raha namana tadidiko raha nanao fampelezan-kevitra tany ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao dia candidat izy tamin'izay ny zavatra nataony tamin'izay a de nandresy lahatra andreo tanora reo hoe raha ohatra ka lany a fidinareo faralany a de omeko tanimbary 10 hektara avy
hoan'ny 20 taona mihoatra izay ny fampanantenana nataony na eno tsara an'izay ianao ny olona tany na eno naheno an'izany daholo ny vahoaka rehetrarehetra tany amin'ny faritra loatra ary misy an'izany koa ary hoe raha zany lany a dia asiana misy vedety mandeha any amin'ny faritra any ambanin'ny ranona loatra raha zany betsaka zany le fampanantenana nataony ahoana moa ny alozika hoe 20 taona mihoatra any amin'ny distrikna Parafaravola Tanora 20 taona mihoatra omena tanimbary 10 hektara avy ngeza 10 hektara zany ngeza zany atao hoe anatin'ny commune anankiray fotsiny misy tanora 4,000 de misy tany disponible ave 4,000 amitombona 40,000 hektara de misy tany disponible an'izany ve zay ny mahatonga amin'ny teny hoe rehefa manao ny politika io a saintsainina tsara ny zavatra tokony atao mahatonga ny filoham-pirenena amin'izao fotoana manao promesse d'ivoirone foana zavatra io tsy vita io tenenina io tsy vita io tenenina fiheverany koa ngamba hoe mbola amin'izao fotoana zao mbola manao propagande ihany tokony ho tadidiny ary nitenen'ireo olona manodidina azy ireo tokony ho fantany fa rehefa lany izy de olony vahoaka ray manontolo fa tsy olony atokony olona tokony ampandrosoana an'le faritra zany no tokony ataony na ampandrosoana Madagasikara izay nge mahatonga ny zavatra ohatra teraina io moa tenenina foana matetika atao teraina teraina manara-penitra ny fasahirana an'le vahoaka ny tena tokony jerena sahirana ny vahoaka amin'izao fotoana zao ary tena misy olona tsy mihinan-kanina ahoana moa namana mpanao gazety olona 4 ny ao tokantrano ny kapoaka ny vary any aminay ihany zao 900 manerana Madagasikara atya akotra isa fotsy atya 700 misy 1000 ny kapoaka ny vary de raha ohatra ka 4 trano izy de 10 kapoaka isan'andro zany de ahoana ny fomba ahafahan'le ankonana iapidobola any amin'ny 2 alina 3 alina isan'andro nefa okamade menaka tsy tafavoaka ary zay ny tena problème mihitsy hoe le zavatra kendren'le fitondram-panjakana zany de zavatra misiosio fa le vahoaka ny fidy azy le vahoaka ao ambany fahefany de tsy tsapan'le fitondram-panjakana mihitsy hoe mijaly nge ny vahoaka ary zay no nahatonga ny tamin'ny andro président Miara mampianina fa ta théorie izy vao ny reconnaître le izy ary zay nefa ny tena mahasamy hafa amin'ny président Ravalomanana tsy hoe za manadoka azy fa ny tena filôzofia ny président Ravalomanana any amin'le vahoaka madinika matsiaro azy dao nge matsiaro ny président Ravalomanana dao nge ny vahoaka zao indrindrandrindra ny tantsahy ny tanjon'ny président Ravalomanana omena fitaovana le tantsaha omena zezika omena masomboly omena fitaovana entina mamokatra ahoan'ireo zao amin'izao fotoana tsy misy ny fitaovana zezika masomboly barazy fitondram-panjakana ty tsy mba manome zezika zany tatatra tao feno fasika ony feno fasika tsy zavatra mandeha amin'ny laoniny zay nge mahatonga na miteny amin'ny ministre ny agriculture matetika rehefa tsy vitanao io mela tokony hiala izy ao anivon'ny ministera io ministre ny agriculture ny antony tsy any amin'le tena développement infrastructure na réparation ndreo infrastructure efa simba reo ny zavatra taony nefa tsisy fomba amikarana andreo ange raha ohatra ka amin'ny production tamin'ny andron'ny président Ravalomanana misy mavita 6 tonnes l'hectare
nisy tonne l'hectare nisy 10 mahery tam'le Santa-Bary misy 10 tonne l'hectare 12 tonne l'hectare ary omeny président Ravalomanana tam'izay fotoana zay a za nisany nahazo an'izany tam'izany fotoana zany e firy taonina ianao tam'izay nahazo 10 tonne l'hectare de nahazo vola sy nahazo fitaovana am'izao fotoana zao ty fitondrana ty omena fampanantenana nefa misy an'io tsinjo inona ty zareo mahazo fampanantenana hoe raha mahazo an'izao de tanora manina mivoatra de omena 45 millions d'ariary omena zao boritra fotsiny ny chèque iny ny association io nefa hatramin'izao efa herintaona mbola tsy mivoaka foana zany volan'ireo olona reo misy fananana mamboly vary misy assistant parlementaire koray zay tena mitaraina mihitsy a nahazo izy mamboly andreto masomboly reto de nahazo 8 millions d'ariary izy a de boritra fotsiny 8 millions d'ariary efa herintaona sy tapany namana mpanao gazety herintaona sy tapany mbola tsy azo ny voly io le boritra amina télé boritra zany izy fa tsy azo n'le voly izany ny anisan'ny mahatonga hoe tena ainareo ve le miasa sa tsy miasa nefa ny olona mazoto miasa fa tsy afaka manoatra izy tsy afaka manoatra zao misy an'le vatsy tsinjo nomena amin'ny banky omena le tantsaha ny banky ny responsable le izy BOA sahirana zao ny BOA manao recouvrement satria pression avy ety ambony ety hoe ranona mena vola nefa tsy mamokatra tsy mamboly akory le olona de zay ny zava-misy anika hoe coincé tanteraka zany le zava-misy misy fotodrafitrasa ary tena fotodrafitrasa nge tanàna anankiray mihitsy a simba tamin'iny cyclone iny misy an'izay barazina nono zay barazina Samaloto barazina Paskely zay any aminay any fa tena ny mampalahelo de tsy mety vita hatramin'izao io moa fa nyteneniko tao amin'ny interpellation membre gouvernement tao de mipromettre andray ministre ary ny sady reseko tany amin'ny premier ministre mihitsy izy promettre andray ministre ho atao efa ray volana zay ny manompoko ray volana ny fahavitan'ny sessionay de mbola tsisy zavatra fotoana mandeha ny olona nona ihany zay ohatra zay ny fandehan'ny resaka fambolena ka feheziko le izy manao promesse d'ivronne zany le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao tsy réaliseny ny zavatra teneniny tsy ampiariny zany le zavatra teneniny ary zay ny atsiarovan'olona ny président Marc Ravalomanana ny azy rehefa teneniny afaka ray volana tsy maintsy vita ary arahanymaso iny amin'ny Tsipriany ary raha ohatra ka vita ratsy koa izy asinravana mihitsy de manamboatra amboary ya zava-misy daholo zany rehetrarehetra zany mbola misy ihany koa ny resaka hafa député Rabekijana any aminareo any district ny Aparafaravola momba nyty resaka hoe fitrandrahana renakibon'ny tany misy ny lalàna eto amintsika fa ny fanontaniana mipetraka hoe rehefa inona ny lalàna no ampiarina na hoe ampiarina 100 isanjato sa ampiarina 500 isanjato sa ahoana karazan'olona inona no tsy maintsy manaraka ny lalàna de karazan'olona inona no tsy manaraka ny lalàna zay zany le fanontaniana mipetraka satria raha miresaka tsika ny karriera ao andilana tena malaza io de tsy fantatra tsony zay marina ozy ny namana mpanao gazety ato hoe ahoana marina fa ahoana marina lasa misy fanontaniana miverimberina foana le izy inona ny azonao ambara momba an'izy io satria manahirana be le izy karriera amin'andilana nyjerena io andilana varatra io dia commune rurale anankiray zany hoe anisan'ny commune mahantra indrindra io amin'ny district ny Parafarafola dia nisy ny fanomezam-pahasoavana avy tamin'Andriamanitra dia nisy fitrandrahana eladrano izy io tamin'ny voalohany
de rehefa nisy fitandrahana eladrano de lasa nisy beril fitandrahana beril zany izy am'izao fotoana zao raha ny olona miasa ao zany zao sy mipetraka ao efa amanaliny maro firy-taona zay no nisin'ny fitandrahana nanomboka tamin'ny mois de décembre décembre 22 décembre de amanalina sady ny olona ao am'izao amanaliny ary presque manerana Madagasikara foky rehetra ary efa misy vaza Sri Lankais africain thaïlandais ao amin'io carrière nandilan'io mitrandraka ao ary mitady vola ao namoaka arrêté préfectoral ny préfet tamin'ny volana lasa angamba zay na telo volana lasa hoe akatona aloha io carrière io satria ny antony anakatonana anazy dia misy ny Covid-19 misy ny salubrité na fahalotona fampiteny tontolo iainana sy dia misy ny fampiteny tontolo iainana resaka condition environnementale de misy ny resaka insécurité satria foko mariny ao dia atopokony ao ary ny farany dia développement na fampandrosoanan'io commune rurale Andilana sy ny district na Parafaravola faritra loatra mangoro na eto Madagasikara satria mampidi-bola be ny statistique ny évaluation misy manao zay mandeha amin'ny Facebook any amin'ny 140 milliards 140 milliards izay ny vola ny vokatra ny valeur ny vokatra efa niala tao efa niala zavatra mampalahelo dia na ny bron commune na ary varavara ny bron commune tsy vita ka zay mantsy le manahirana mihitsy mieritreritra zay ny pokotany tsy vita nefa efa misy hatrany amin'ny 140 vola mihodinao misy amina milliard isanandro le beril io beril ary ny tena mifiantraika an'io raha tsy mitandrina tsara ny fitondram-panjakana hitanana chef-lieu communal chef-lieu de commune mihitsy no simba satria le érosion le fikoanandrika io fahavaratra de ho potika tanteraka io tanàna satria any amin'ny tanàna Andilana ary tsy maintsy zay ny afarahany io zavatra nakatona le carrière nefa am'izao fotoana zao misy any ny vato mivoaka ary amina milliard ngamba presque isaky ny 2 jours ny isanandro zany hoe officialy izy hoe mikatona araka ny teneninao tao nefa nareo mahita fa misy ndretrarehetra mahita fa mbola misy mivato mivoaka ao any ka le vahoaka tady revolte hoe tsy maintsy revolte mitady revolte le vahoaka hoe aloha sokafana le carrière ary eo faton'olona foana satria latsaka any anatin'le lavaka any amin'ny 60 mètres 70 mètres 80 mètres any kely alali mety afaka mameta remarque kely venao am'izay le faton'olo zay azahoan'ny olona azy mihitsy hoe tena manahirana hoe tena zay zava-misy ka les conditions de vie iainan'le mpitrandraka any anaty lavaka isanandro zany de misy na isan-kerinandro na ohatra zany misy foana ny olona maty ary ny sakoroko ao anatin'io mahatonga le izy teraka fatin'olona any ka mitaraina daholo le olona reo hoe na akatona tanteraka le izy de tsisy miasa na aloha sokafina le izy ary ny zavatra mampatahotra an'le izy ho anasy olom-bavam-bahoaka amin'ny député de Madagasikara na voafidy any amin'ny district na Parafaravola zay district ko misy an'io misy feo mandeha hoe ho alaina ampahana olo tokana mbola feo mandeha aloha zany fa efa malaza any anga zany fa malaza any le izy ka raha vao zay kosa eto de miteny ho anareo fitotram-panjakana ho anareo tompona ndraikitraretraretra dridrandrindra ministère mine mba tsy isiny romoromo oka mba tsy hisy tsy ho tonga am'izay io fitrandrahana io fa io fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra nomena ny district na Parafaravola io ho an'ny vahoaka
de oka mba tsy ho alain'olo tokana io carrière io mba tsy isiny disadisa avy io aux amateurs ny anahy zany namana mpanao gazety fa tena raha zay ny tonga eo tena maly zao malaza nisy drone satria mo zana sur route misy drone zany tanony faniodohodo de misy vazaha mijery an'le situation le zava-misy eo de fa misy hoe Sri Lankais inona avy de efa misy vazaha ndray betsaka fa misy ny zavatra misy eo ary ny tena mampalahelo de le ankizy ny ankizy vavy mpianatra tena potika nanoavindreo ankizy ireo ary tena potika satria vira vrainy mpanambola mahantra le olona mahantra le ankizy vavy nandray aman-dreny vira vrainy mpanambola ny aveniran'ireo ankizy ireo tena hopotika tanteraka inona zany zao ny tena raha mifahitanao azy hoe ny tena hoe maika zay mantsy zao izy tena hoe zavatra maika tena hoe urgent mihitsy raha zay no urgent zavatra urgent aloha isokatra ny carrière aloha hiasa n'olona de ny zavatra atao fotsiny sécurisation ndreo lavaka reo ny lavaka io efa misy amandrivony ny lavaka carrière efa misy amandrivony de raha reo zany no alain'olo tokana de ahoana ny effet secondaire tena tsy tianareo zany hoe tenenina hoe idina nefa misy mbola zay tena zavatra tsy mety aminay mihitsy hoe idina nefa misy miasa amin'ny alina fa raha hoe idina de tokony hoe idina tanteraka mihitsy de tsisy miasa fa ny tena zava-misy idina de misy miasa fa de eto mbola mitaky any izy koa fiaingana io carrière io de aloha ny vahoaka hiasa aloha ny vahoaka hitady an'le tompontsoa ao de ny mpividy vato mahazo ny tompontsony ny mpitrandraka mahazo ny tompontsony ny tompotany mahazo ny tompontsony ny tompony lavaka mahazo ny tompontsony ary district anaparavola any ny tena jerena hoe ahoana andreo devabilité zay indrindra mantsy hoe le redevabilité zany ohatra zéro aloha hatreto tena zéro mihitsy izy hatreto io ny zavatra tokony ataon'ny fitondram-panjakana aingana vato mivoaka eo de 4% ho an'ny commune 4% ho an'ny district 4% ho any amin'ny fitondrana foibe any tokony jerena aingana hoe inona andreo devabilité mba hisy impact any am'le zavatra le tany ny alany ka ty 140 milliards mandeha nefa nareo zéro de zay ny tena problème ary zay ny mahatonga an'le problème nandilana tsy mety voafa eritrereto fa raha vao misy vato mivoaka ao tonga de sakoroka de ady de farafahatolona pobasy isan'andro zavatra siomaly inge namana mpanao gazety na ampalahelo le carrière 100 mètres 200 mètres miala amin'ny tanàna nandilana miala amin'ny école misy examen ara-panjakana omaly alatsinainy BPC examen ara-panjakana amin'ny andro atoandro amin'ny folo ao anatin'ny examen le mpianatra nefa miaramila mandroka an'le olo amin'ny alalany bomba lacrymogène misy 12 ny poka tao ny basy firy ny poka ao mikorontana sain'le ankizy mikorontana sain'ny mpampianatra korontana tsisy fanadinana vana omaly ka eto manao antsoavany fitondram-panjaka ararotikany moa zao fidirako Miara Manonja zao jere voakaiky io carrière io efa nampandrean'ny commandant de compagnie omaly efa nampandreny tompona ndraikitra ara-panjakana rehetra omaly OMC fa tsy rariny loatra koa zao mpianatra ve inona moa mpianatra manao fanadinana bomba lacrymogène 100 mètres 20 mètres eo amin'ny mpianatra tsy misy io tena incompétence anareo fitondrana io zay ny tena base n'io resaka io zay zany ny zavatra misy namana mpanao gazety any amin'ny district koa any aloha
feziko zany le izy a resaka district anaparafaravolana ndresahana Grenier du Madagascar ary manana vocation agricole ny district anaparafaravolana faritra loatra mangoro tokony jerenareo a ny réhabilitation ny infrastructure resaka canaux resaka barrage resaka situation ny vulgarisation rehetrarehetra reny zany fa tsy io le tantsaha fa tsy oeraoera mibetsaka ka zany tenenao zany tamin'ny propagande efa nitenenina daholo zany efa ka zay le promesse d'ivronne de anjara vahoaka no mijery zany zao ary vahoaka ny tsara satria iainan'le fahasahiranana iainan'le fahasahiranana de vahoaka ny tsara resaka lalana ny anaty district satria misy koa le ohatran'le teo zao misy faritra lavidavitra ihany anatin'ny district ao fa tsy hoe le lalam-pirenena ihany no resahana misy route communale any amin'ny district anaparafaravolana ary ny fitondram-panjakana nanome fitaovana ao amin'ny préfecture sy ny faritra loatra zay ny gouverneur sy ny préfet no mitantana azy de ny zava-misy dia ataondry zareo misy mahazo misy tsy mahazo a reo district sasandreo ary nefa ny any miaza ny fitondram-panjakana an'ireny fitaovana reny anamboarana ny route communale sy ny route ao anatin'ny lalana ao anatin'ny district anaparafaravolana de izay zany ny tokony jeren'ny ao amin'ny préfecture sy ny faritra loatra mangory tsara izany mbola tsy nisitraka tsy tokony misy zanakialafa zany tokony hoe hitovy daholo zay zany ny fandehany eny ary mandeha ny fotoanantsika zany ny zava-misy eto Madagasikara raha ny any Amparafaravolana manokana no resahana maro ny zavatra nambarany solombavam-bahoaka Rabekijana teo fa ianao ihany koa manana fitenenana ihany satria anisany nanaraka n'ilay faneho-kevitry ny diaspora tany a Frantsa de teo ihany koa ny tany La Réunion ao na fandraisany any Amparafaravolana any tanàna rehetra any anyreny hoe misy teratany malagasy piray raha amintsika maneho hevitra any ampitany manaraka ny zava-misy eto an-toerana fahitako an'le izy a dia efa signe izy io indisy satria efa tsy takina fenina tsony le zava-misy eto Madagasikara anika malahelo a izy zareo zanaky ny gasy monina ao La Réunion mampalahelo ny zavatra nisy tamin'ny réseaux sociaux tamin'ity semaine ty ao La Réunion zany de mitaky ny diaspora ao hoe tokony ala ny président Andry Rajoelina satria misy ny didy jadona misy ny tsy fanajana ny demokrasia fanagadrana andreo mpanao gazety misy ny resaka tsy fanajana ny hoe raha corruption resaka corruption zany betsaka ny zavatra ny lazain'ireo diaspora anika efa mitapy henatra loatra ity fitondram-panjakana ty raha tsy mahay manova fihetsika zay zany ny raha fahitako an'le zavatra miseho a tany La Réunion ary io tsy ao La Réunion rery fa trano Frantsa io manerana nyzao tontolo zao efa manomboka mireagir le zanaka malagasy am'ireny toerana satria manaraka citoyen zareo a sady manaraka elo le tany razany izy ary zay ny nahavoan'ny fitondram-panjakana fanesy teo aloha satria mieritreritra zareo hoe zany mitondra eto a de zay tiako anaovana azy tady dio a olombofidy a vahoaka ny nametraka anareo teo fa tsy ny vahoaka ny nametraka n'olona manodidina le mpitondra fa fantatra fa misy zavatra tsy mandeha ao membre ny gouvernement ao
maninona ny tsy ovana ny zay ministra tsy mamely eo fa de mbola efinao fotsiny io ministre reo membre ny gouvernement tsy mamely ireo ary zay ny mahasamy hafa amin'ny président Marc Ravalomanana izy tonga de mandray décision raha vao hoe tsy mamely ry ministre ry aingana ny azy ny fandraisana fanapa-kevitra fa ty ange namana mpanoko zay kosa ka zao kosa nge mila fahita fa tsy incompétent les membres du gouvernement na olona ao président sara misy olona tsy mamely mihitsy ange ny olona manodidina amin'ny président ao fa de mbola tazomina foana izay ny fandehany zava-misy eto Madagasikara eto eny ary raha zany filaza zany tena ohatrany hoe tsy hoe ohatrany fa tena mbola maizina ary mbola manahirana efa fotoana sy tapany zao ny fa misasaka zany izy zao menaka 7,000 litatra menaka 7,000 litatra voamaly zay ny tsena 7,000 zay nefa ny fitondrano efa misasaka tapitra ny troisième année fa tsisy solution tsony io raha ohatra ka tsy zao anatin' zao fotoana zao ny manovaingana ny fandehan-javatra aona fahitanao hoe ny zay ny mahasamy hafa an'ty itsika ao anatin'ty Miara Manonja ity sy ny antokotime le ao anatin'le fanoerana intelligent zany izy no manao an'le fantsina zany hoe sady manitsy zany izy no miteny fa tsy hoe manotra de manotra fatany ka le fitenenana nefa hoe tenenina foana efa itsita ihany zay tenenina tonga amin'ny tenin'ny maître ianto zao tenenina foana ka tenenina foana ka io tsy mandeha tsony io raha voasahana trika hoe tenenina foana ka eto zany tsika meny ary efa lavalava zay resaka ny fanaovana tamin'ny solombavambahoaka ny aparafaravola voafito tao aparafaravola raha bekitsana izay ina ary ny entinao amitinana an'izay amin'ny amarananao azy misaotra betsaka raha namana ato amin'ny nareo ato amin'ny MBS izay mampiely izo vao fa ny zavatra misy ny ty fandarana MBS ty dia mihaino ty daholo hatrany anaty rano ambany ravinahitra rehetra any de ity zany ny anisany outil anankiray hoe mampafantatra an'le vahoaka malagasy sy ny mampafantatra ny fitondram-panjakana ny zavatra tsy mety ka dia makahery anareo tompon'andraikitra rehetra ato fa dia ny zava-misy aloha zao raha ny fandehany resakatsika amin'ny rahalahy teto de tena mila fanovana aingana le toetsain'ny fitondram-panjakana mila manova aingana ny zavatra tsy mety rehetrarehetra izay iandraketandro zareo satria tena mety izy io manko afa hoe memety aiza ve enao filoham-pirenena mihitsy miteny hoe tsy azo mitrosa nefa ianao vao tamin'ny herinandro mandeha mitrosa zavatra teneninao zany ny famototra am'le zavatra ataonao ianao pitarika mihitsy zany ny manao pitago vato vilambava ary zay ny tsy anyeka zay ny mahatonga le olona mireagira daholo le vahoaka sahirana ary tena sahirana tanteraka ny vahoaka araky ny tena voamaly ny atsena 7,000 litatra menaka zavatra tsy ary nisy hatramin'ny 80 taona zany lasa misy am'izao fotoana zao zay ny zava-misy eo eny ary isaorana ny solombavambahoaka raha bekitsana nitondra an'izay fanazavana sy faneho-kevitra zay maro ny zavatra nambarany teo ary zany hoe iainantsika isan'andro izay toe-zavatra zay distrikana Faravola no nyresahana fa ny distrika hafa ihany koa de manana ny olana zay iainany ihany koa ary tsy hoe mamorona le olona fa iainany isan'andro le izy fa ny andravonana azy zany aloha de ny hoe
betsaka amin'ny fampanantenana nefa tsy arakarak'izay ny fanatanterahana azy. Betsaka ny zavatra mirentirety kanefa ny vahoaka nona. Tsara dia tsara ny kianja izay avita fa le mpanao baolina eo amboniny tsy mahazaka hatrany amin'ny 120 minutes raha misy prolongation fa tsy maintsy aloha ireo atao hoe mpilalao mila ravinahitra no akariny eo fa isika aloha zany dia mbola mila ezaka be mihitsy ary mila fantarina hoe inona ny tena mahamaika sy tena urgence tena tsy tokony andany-potoana intsony amin'izao fotoana izao fa tonga dia andraisana fepetra aingana dia aingana. Ny namana faniry mbola hiditra eo ihany koa hitondra ny famakafakana izay efa nomakomaniny eo amin'ny tapany farany zany amin'ity fandaran'ity fa ny rariana ho antsika menakafy dia ny hoe mba anaraka trano ny fiainam-pirenena. Misy mantsika miteny hoe izay leo, izay tsy heno radio tsony, izay tsy jery tele tsony, tsy maintsy sika manaraka amin'ny antsipria ny fivoaran'ny raharaha na iza miteny mba hahafahantsika zany tsy ho taraiky ao anatin'izay toejavatra izay. Misy koa mantsy ny andraikitsika olom-pirenena, misy ny andraikitsika ohatra zao hoe verimberina hoe misy manitsakitsaka lalam-panorenana, misy andininy tsy voahaja amin'ny lalàna zao kanefa isika tsy mamaky an'ilay lalam-panorenana no tondrozotra ho an'ny firenena. Raha ny amin'ny finoana izy ohatra hoe ny finoana silamo ohatra zao manamarika fotoana manokana tamin'ity androany ity dia manana ny tondrozotrany izy. Ny finoana kristianina manana ny baiboly izy tondrozotra fa ho an'ny olom-pirenena sy ho an'ny firenena dia lalam-panorenana tondrozotro. Mila mamaky an'io ny olom-pirenena tsirairay. Tokony manana lalam-panorenana zany ny isan-tokantrano satria raha vao tsy mamaky sika dia everan'ny sasany fa tsy malaly ninona. Namana faniry. Eny ary misaotra betsaka Rena Rabe Mananjara dia hisaorana ihany koa ny député Rabe Kijana izay avy any Parafaravola nitondra ny fanazavana maro samihafa teo. Eto dia tena gaga mihitsy ny namana Rena Rabe Mananjara. Zay mazava-dehibe an'le solombavam-bahoaka misehatra Miara Manonja sady maneho hevitra izy no mitatitra ny zava-misy any amin'ny sehatra misy azy no mitondra ihany koa ny tsikera fa itsika misy fotoana ihany mame amin'ny maha-olo-pirenena antsika hoe zao nge ny tokony nataona nareo an'io satria ianareo fitondram-panjakana no manana an'izay fahefana zay fa ny zava-misy tena hoe ay ve ka efa nisy 140 milliards de FMG nivoaka tao amin'izany karerana andilana milliard 140 milliards de FMG no efa nivoaka zany tao anatin'izany karerana andilana any Parafaravola zany ary rariny raha mampiaka-peo lay solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara voafy tany satria dia tokony hisitraka an'izay tena tokony hositrahana na io ristorana na io ro rehetra mietra marobe zany ao anatin'izay toerana zay ary zay ngeny ny ambaran'ilay collectivité territoriale décentralisée hoe mila misitraka ny arena ao amin'ny vahoaka sy lay faritra zany mba ahafahana mitondra an'izay fampandrosoana zay ka na io ny fokotany na io ny commune na io le district dia tokony hisitraka ao anatin'izay misy an'ilay faritra zay. Ny mampalahelo manko rehefa misy maka ny zava-misy hitantsika iny zany manodidina Antananarivo sy ny rehetrarehetra sy ny amina faritra samihafa dia hoe rehefa misy maka tany zany dia inona moa zany ny alainy rehefa misy maka tany zany dia inona mba mendrika an'le malagasy dia WC sy douche publique nomena ho sandana. Rehefa misy makatany ohatrin'ireny na hoe manamboatra toerana dia abribus no homena sy atolotra ho an'ilay malagasy kely eo amin'ilay toerana samihafa zany fa ny ao ny ao ambadika ireny dia misy zavatra marobe izay manahirana zany azontsika resahana zany na manariana Rabe Mananjara ny amin'le hoe ny fomba nahazon'ireny vahiny reny sy ireo olona mpisehatra eo amin'izany tontolo toekareny zany reny tany reny. Tsika zany zao raha nandray ny député Rabe Kijana tantarany zava-misy any Parafaravola dia rariny sitsiny raha hiteniny ihany aleo mba hisitraka ny arena izy satria nomen'Andriamanitra an'izany arena voajanahary zany ary efa famezam-pahasoavana efa teny an'izany nge tsika Rina Rabe Mananjara tamin'ny fandarantsika teo aloha ny amin'ny hoe isika eto dia tena manana zay opportunité économique maro be zay satria nisika vao mifomaraina
fitsapantsika io na any amin'ny toerana misy antsika rehetrarehetra dia efa arenany eo ambany tantsika eo. Vao mifomarainy tsika mandeha naiza toerana liantsika dia efa arenany eo ambany tantsika eo. Mandeha indray tsika amin'ny rano dia manana arena amin'ny ranomamy sy ranomasina tsy tapesipeseny tsika. Ary manana ihany koa tsika areo arena na tiala na azo io na reo biby zay tsy fahita eran'izao tontolo zao rinarabe manjary ary vola be zany. Ary mbola tompony atsika dia mifananantsika amin'ny lanitra sy abakabakio satria eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ny fandalovan'ny fiaramanidina sy ireo asamintatra sy ny sisa dia misy lela vola alohan'izany zay arena ho an'ny Madagasikara zany. Fa ahoana tsy ahafahany mitondra mitrandraka an'izany. Marina fa ny teny anareo fa manana an'le traike fa ary tena nanomana nareo ao anatin'ny initiative émergence Madagasikara ao anatin'izany hoe grande mine zany. Ao anatin'izany hoe tena akajitsika ny volamena fa io izy eo le volamena indray zany no lasa kolokolo lasa trafika. Mbola andrasantsika moa ny toy 73 kilo ny volamena amin'izao fotoana zao hoe aza hoay zany amin'izao fotoana zao. Dia mieritreritra lay fitondram-panjakana rinarabe manjara rehefa miresaka hoe tena izay dia misy mihitsy ny rehefa enona le fanazavany hoe tena reto tsara binge zany lay programma zay nentina teo anevana vahoaka nambabona amin'ny fomba vahoaka tamin'ny fifidianana. Fa rehefa tena mitondra izy rehefa miditra ao anatin'le direction izy lay familiana izy dia tsy any amin'le lalana zay nampanantenainy eo an'ilay vahoaka malagasy no hitondrany lay firenena. Zany hoe tokony andehany amin'le lala mahitsy zay misy an'le hoe tany kanana tsara le tondrahandro noho ny tantely no tokony andehanany malagasy fa navelon'ny lalana ny lalan-dratsy zay efa misy lavaka ao aloha ao. Antsana be tsy tanono. Ary efa eo amoronytsika amin'izao fotoana zao. Raha kabla vy no nitazona ny fitondram-panjakana io ataontsika hoe roa taona sy tapany lasa zay na inona adevitra nahazony an'le fanjakana tamin'ny alalan'ny fifidianana dia efa nieny zany ery-taona tateorina amina tady tsambo. Ary tsy ilay tady tsambo tsony fa efa niena amin'ilay tady nilan rinarabe mananjara. Ary tsy nilan tsony fa efa le tady taretra indray taty aoriana. Ary na le taditra rehetra ary amin'izao fotoana zao efa kofehy sisa no mitazona an'le fitondram-panjakana tsy ho latsaka ao anatin'izay lavak'izay. Dia ny mampalahelo miaraka aminy tsy izy fitondram-panjakana manao an'le fahatso-pitantanana sy le fahatso-pitondrana no mienjera ao anatin'le lavaka. Iny tsy problema antsika iny fa le vahoaka miara mienjera azy sy le firenena lay vata be an'le fiarakodia ohatra sy lay voyageur le vahoaka malagasy zay fitondram-panjakana no mitazona an'le direction mienjera fa le vahoaka malagasy sy le firenena latsaka ao anatin'izay lavak'izay. Dia malahelo ny fony rehetra mahita an'le situation misy amin'izao fotoana zao. Dia niodikodina zany zao ny firenena sy le fitondram-panjakana tao anatin'izay roa taona sy tapan'izay hoe tena ity satria raha nitondra bokomena ny président Deratsiraka hoe ity bokomena ity révolution socialiste paradisa socialiste avita tena ratsakafo itsika zay tsy mahay informatika tsy mahay namany tsy mahay mamaky teny sy manoratra amin'ny taona 2000 ny tanora ny tompony taona 2000 dia tonga indray président Marc Ravalomanina dia nametraka mazava tsara amin'ny hoe mapy ny hafahantsika mivoaka ao anatin'ity firenentsika ity ary nanomboka ny sandratra Madagasikara nahazo tsikelikely amin'ilay faziny le hoe pays émergent. Ary nanana an'le vina hoe au G5 sa au G7 Madagasikara tôt ou tard aoriana kely eo. Fa ateoriana zany dia mba nieritreritra le mpitondra hoe zay koa mba hitondra boky hafa moa ny amoro de la patrie fa nitondra an'le hoe initiative émergence Madagasikara iny zany lay hoentina teo amin'ny sehatra raisam-pirenena sy ny vahoaka. Fa niodikodina teo lay fitondram-panjakana tsy nahavita ininina izy na lay PM tokony miprésentena officiellement aza tamin'ny volana janoary rinarabe mananjara dia niemitra le fitondram-panjakana. Dia fantatsika avy hatrany fa ny fomba hitondrana ireny initiative reny promesse présidentielle hoentina ho programme de l'état reny dia misy lafin-javatra marobe zay tsy maintsy satria tsika dia firenena ao anatin'ilay hoe tena sahirana.
les plus pauvres de la planète. Zay ny fomba fiantso ao anatin'ny tony firenena zay miara-miasa amin'ny banque mondiale sy vatsiny ny ida vola tony. Zay ingeny zavatra resanao hoe mazava be ny NIDA de hoe l'IDA fait partie des 5 institutions qui composent le groupe de la Banque mondiale. Son rôle est d'aider les populations les plus vulnérables à sortir de la pauvreté. Elle est l'une des principales sources d'aide au développement dans le monde. Tsika resana am'zany de hoe tena le firenena zany le misy les populations les plus vulnérables, le tena efa tena faran'izay marefo zay ivoaka anatin'le fahantrano eritreretra zany faran'izay tena hoe fadiranova marefo mba ivoaka am'le fahantrano, zay le ampin'le ida. Tena azo tombony kely tsika satria rehefa hita amin'ny banque mondiale hita rehetrarehetra hoe tsy tafavoaka tsonga le Madagasikara niodikodina teo nanao an'le hoe IEM PM tsy nahita famatsim-bola farany satria conditionnena daholo ny zavatra ohatran'izao ao anatina trosa de niditra le fitondram-panjakana na miseho azy tena manana an'izay hoe mokondo zay ary nietrehana hoe zay de tsy ara-iasa amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena bailleur traditionnel fa tsy nahavita izy roa taona sy tapany izy niodikodina fa tsy nahavita ry narabe manantsara ary na ny zava-misy any atsimy io ary de mbola misy andrasana amin'ny tony ida tony zany satria le ida dia tsy vitany hoe anao infrastructure ihany amin'ny lafiny zavatra ohatran'izany satria zay moa le banque mondiale le banque mondiale de misy le développement réel zay vatsiny de ao zany koa ny resaka agriculture, ao ny resaka santé ary ao ny resaka éducation zany. Zay de mba hafana renforcer an'ilay croissance économique an'le firenena anankiray. Ny FMI manko de mazava iny hoe ity misy famatsim-bola avy any amin'ny FMI zay canaliser mazava ny anazy avy amin'ny alalan'ny fonds élargi de crédit de iny vola iny de efa destiné hanampiana ohatra ny lafiny karama zay tsy maintsy vatsitsika anatin'ny kitapo-molam-panjakana hanampiana ohatra reo sehatra kely samihafa zay conditionné zany fifanarahana amin'ny banque amin'ny fonds monétaire international zay de ohatran'izany koa ny amin'ny banque mondiale hoe ireto fa ny banque mondiale ndray de misy branche misy institution zay miara-miasa amin'izany banque mondiale zany dia conditionné ny amina conditionnalité ny zavatra maromaro zany de rehefa mandeha izy ozy ny flo Ivoriane Alassane Ouattara hoe ny processus de financement de manomboka nandritry ny fotoana zay nivorina tamin'ny ida vaingina fa mbola lavitra zany lalana zany farafaingana zany de hatramin'ny farantaona raha farafaingana processus de financement fa tsy déblocage samy hafa zany tompo lasy tompo vavy ka raha mandeha zany le milliard 100 millions de dollars resahana amin'izao fotoana zao dia tsy mbola ho amin'ny ty taona ty ary mety mbola tsy ho amin'ny heritaona koa ary ny amin'ny heritaona de préparation na élection raha toka mbola voatazona amin'izao situation zao Madagasikara ka hiatrika amin'izany tsika ary amin'ny heritaona ny aza donoitsika avoaka malagasy ny ambaran'ny lalam-pandrenana de efa refonte na liste électorale nefa hifatohan'ny famatsim-bola ny sehatra iraisam-pirenena satria isaky ny folo taona zany no atao ary isa-taona le manao an'ilay hoe révision annuelle ny liste électorale na ralina ny fomba fiantsotsika azy dikan'izay zany tsy lay resahan'ilay fitondram-panjakana hoe efa azotsika izy fa iny fomba fotsiny ihany iny fa ny processus de financement ny déblocage ny robinet isokatra mbola lalina be ny lalana amin'izany mbola isy mémorandum mazavatra maro be ho kajiana ao anatin'izany ary sarotiny amin'ny famatsim-bola ny sehatra iraisam-pirenena ka ireo pays aminatina vavety européenne sy américaine reo koa efa manana an'le hoe ity fireneny ity no manosika amin'ny fampandrosoana ry mazava ngetsika miankina amin'izy amotsika ary tsy maintsy misy diatana ny frantsay eo ambadika zany rehetrarehetra izany ary tsy maintsy misy fankatoavany FMI zany rehetrarehetra zany ahafahana mamatsy anivon'ny banque mondiale ka rehefa bloqué le firenena malagasy de tsy maintsy mba mitodika aty amintsika ihany sehatra iraisam-pirenena ndao rangahampiana fasahirana mijaly le vahoaka satria le vahoaka ny ao le vahoaka ary zay primo tena hoe lahara-pahamiana azy misy de hoe
lay hivoanao anaty satria le vulnérable le vahoaka malagasy zany zay ngeny nefa sokajy ameta tsika zany tsy tafiditra anatin'zany hoe doing business zany doing business zany de le firenena efa ngeza be zany efa tena manana classement ngeza be zany zay tena hoe manana an'lay raharaharabarotra eran-tany efa mandroso de tsy Madagasikara ny ao anatin'zany fa ao anatin'lay hoe pauvre na planète tsika sy le mbola misy an'le population vulnérable zany Maurice efa ao anatin'zany tena classement tena hoe tamin'ny édition 2018 amin'ny Banque mondiale de tafiditra tao anatin'ny classement doing business efa ngeza be Maurice, Rwanda ary Maroc. Izy io ny zava-misy am'izao fotoana zao ka tiatsika resahana am'zany de hoe rehefa bloqué le fitondram-panjakana Rina Rabe Mananjara de tsy maintsy miverina amin'ny teniny izy, tsy maintsy misitona amin'ny teniny izy. Ka raha miteny zany filoham-pirenena hoe tsy mila tsony amin'ny bailleur traditionnel tsika fa raha miaraka am'ireo tsika na 2030 na 2050 na 2060 de bloqué eto dia miverina amin'ny teniny izy tsy maintsy miaraka tsika satria tsy tafavoaka. Ary raha ny ampopolon'le mpitondra fanjakana zany no raha tsika dia any anaty lavaka le vahoaka de zay le isin'le balise ngeza be ny communauté internationale sy ny bailleur de fonds fa balise faharoa dia ilay fanoherana eto Madagasikara fa angeindrindra ny balise se tena mametraka ary tokony ametraka fa io mo efa tratran'le manipulation de masse de sahirana le vahoaka ka zao tamin'ny tetezamita dia saika handeha amin'lay sainy lay jojorombona le fitondram-panjakana hoe tonga dia hita zay fa entinay ty tetezamity ty dia satria coup d'état moa ny zavatra nisy tam'ireny fa tsy tafavoaka lay tetezamita Rina Rabe Mananjara nanomboka taty amin'ny volana Mars satria tany moa zany nisy in'izay hoe teo ny fahefana no azo fa ny verina zany taty aorina volana Octobre 2009 tsy nanaiky le Floian Rajoelina tamin'ny fanambarana nataony hoe tsy sevitra fa miditra ao anatin'ny satany tetezamita ampanginina an'zao zay nge izy mety n'le izy nandray hoe za de anao ohatran'zao fa zao tsy afa miala amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho asika ary zay le fahadsoana hoe raha tsy manana an'izay vision zay lay mpitondra fanjakana raha mbola mieritreritra ny andrefy ny sehatra iraisam-pirenena ny fitondram-panjakana mety ho tsara ny hoe misy nationaliste patriote mitondra fanjakana fa tsy am'izao situation Madagasikara zao nitondra anazy de potokotsika hoenotsika ty feo ty tamin'ny 4 Octobre 2009 nilazan'Andriamatoa Iany Rajoelina fa hiditra anatin'ny satany tetezamita fa inona namaika azy satria amahana n'lay sazy Madagasikara sy lay fanamatsiam-bola avy any amin'ny vondrony européenne sy Banque mondiale angatatsika namana technicienne mba handefa n'izay oronam-peo zay. Ny tenako manokana amin'ny mahatopona andraikitra voalohany ny fiainan'ny malagasy roapolo tapitisa dia tsy afaka anao takalinaina nefany anareo praitan-drazana koa manamafy fa ho fiarovana ny tombotsoa ambony ny firenena dia vonina ny tenako apiatra ny satany tetezamita izay fanekena sy nosoniavina tany Maputo nanaiky aho ary nanosony ary tsy mivadika amin'ny teny nomena ary indrindra vonina ny anatanteraka izany ho tombotsoa ny vahoaka malagasy tsy vaky volo tsy afaka ny anatanteraka ny satany Maputo izahay raha tsy misy antoka mazava antsoratra avy any amin'ny vondrombe pirenena ireto avy izany antoka izany fanapina amin'ny fanatotosana ny fifidianana rehetra zay atao eto Madagasikara fanapina ary fampiatona indrindra fampiatona ireo sazy tadavina ampiarina amin'ny vahoaka malagasy sy amin'ny Madagasikara famerenana ireo famatsiam-bola amin'ireo asa fampandrosoana eto Madagasikara ohatra amin'izany ny famatsiam-bola avy any amin'ny vondrona européenne mahakasika ny foto-drafitrasa izay mitetina 300 tapitrisa euro misy ihany koa ny fanampiana avy any amin'ny banky iraisam-pirenena izay mitetina 20 tapitrisa dolara ho an'ny foto-drafitrasa sy ny asa sosialy ary
ny famokarana ny eny ambanivohitra. Zay ilayntsika izany fampaitsahivana zany ry narabay manjary mba ho fantatry ny rehetra hoe rehefa bloqué izy dia tsy maintsy miverina any amin'le fomba fitenenana azy moa dia vondrombe-pirenena tsy maintsy miverina ary na ny ikarakarana ny élection aza dia tsy maintsy nisy mifangataham-bola tany amin'ny vondrona isam-pirenena ny alana tamin'ireo sazy Madagasikara satria firenena niaina tamin'izany coup d'état zany Madagasikara netana tamin'izany coup d'état zany ary reo resaka infrastructure zay tsy maintsy nivavahana tamin'ny Union Européenne tamin'ny natao hoe 300 millions d'euros ny andrasana tamin'izany sy lay 180 millions de dollars zay hoe anaovana an'ireo infrastructure sy famokarana eny ambanivohitra mitovitovy amin'izao ihany zany hoe rehefa bloqué le fitondram-panjakana pour ne pas dire lay filohan'ny république dia miverina amin'ny teniny izy ny amin'le hoe tsy maintsy ty lala ny sehatra resam-pirenena zany ange natao hoe fitondrany zany ny atao hoe fitantanana firenena tsy afaka iolon'olona ireritsika ary zay ny mahatonga ny fanoelina amin'ny teny hoe ny teniny tsy atao be fa mamerina azy ny sarotra aza amin'ny teny tsony manao hoe tsy ilainay tsony zany sehatra resam-pirenena zany aloha aza amin'ny teny tsony satria na ny vaksinao aza tsy maintsy anteherina amin'ny sehatra resam-pirenena zay ianao vao afaka mivoaka sy ny vahoaka anao aza amin'ny teny tsony amin'le hoe zay de tena manana an'le arenay marina tsara zany fa raha izao ny situation économique any Madagasikara dia mbola sarotra ny tenenana hoe ho tafavoaka ao anatin'ilay crise itsika izany ny ampitsahivantsika amin'ilay fandarina tahaka itony amin'ny hoe ny adidy ny fitondram-panjakana dia tsy adidy mamita bahoaka tsy adidy mitondra amin'ny vahoaka anaty lavaka fa adidy mitondra amin'ny vahoaka any amin'izay fampanantenana na petraka zany fitondram-panjakana zany ka raha mampatsiahy izany tsika hoe zao ny zavatra nambaranareo fa anao coup d'état ianareo dia mieritreritrareo hoe hanala ny vahoaka anatin'ny lavaka satria misy didy jadona mahantra ny firenena zao ny fitotongana ny fiainan'ny vahoaka malagasy dia sy tafavoaka l'izy dia niverina aty amin'le volon'ilay isam-pirenena ihany satria matahotra an'le sazy matahotra an'ilay vola amina élection na sortie de crise ary reo fotodrafitrasa zavatra marobe zany zavatra ny ainantsika teto zany ka raha miverintsika amin'ty 1 milliard 100 millions de dollars ty ry narabe mananjara dia tsotra fotsiny fanazavantsika amin'izy ny amin'ny hoe bloqué ny fitondram-panjakana tsy mahita hevitra sy tsy manana lalana ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy miditra amin'io fandaminana amin'ny sehatra resam-pirenena io ary manaiky izay lafin-javatra zay fa raha izany ny tena mpiaindohany ny adevitra tsy ny teniteny foana fa vao nanomboka azo lay fahefana dia nandeha le continuité de l'état dia niantame isika tao anatin'ireo processus na financement be da be ary nahazo izany fa lasa fanampiana amin'ny mahaolona ny ainantsika teto dia eo ihany zany tsika hoe mba mahay zareo tompoky maka-lesona tsy vitany sady tsy mahay mitantanareo no tsy mahay mitondra ny tsy manana ekipa fa dia indraindray diso miteniteny foana amin'ilay fiainan'le firenena mihitsiny dia zay ny mahatonga antsika an'le hoe tsy adalany zao tontolo zao nametraka sy niditra tao anatin'izay rafitry ny sehatra resam-pirenena izay aloha mba hahafahana mamoaka na mivoaka anatin'ilay fantrana lalina mba mifinaritra ny voaka malagasy tsy vulnérable atsony ny population aminy tsy vahoaka fahadiranovana ao anatin'ny fantrana ny voaka malagasy zany any faniriny rehetra ary faniriny rehetra dia hoe mbola hanana fanantenana amin'izay fa raha izao aloha zava-misy dia ingany tsy le oeraoera sy le dedakisy manareo no hitondrana an'le firenena satria tsy mitondra makaizatsony zany mpitondra fanjakana fa miverena amin'ilay fampanantenana vahoaka sy lay amin'le asa zay hitondra an'izay hoe redevabilité sy hitondra résultat amin'izay contrat social ny fanaovanareo any vahoaka malagasy nandritry ny fifidianana izay ry narabe mananjara eny ary maromaro ny nambara teo ary isika moa dia mibanjina hatrany hatrany ny hoavy ny taranaka sy ity firenena malagasy ity dia mbola mipetraka foana ny baraingo be dehibe hoe anahoana afaka herinandro afaka ray volana afaka heritaona afaka roataona sy ny sisa ity firenentsika ity fa dia ambava homana ampomeritreritra fa ny fandarana aloha zany dia ny farana teo raha pitsindray ny fotoana manaraka ao anatin'izay miara manonja izay saorana daholo isika rehetrarehetra ny teknisianina isika rehetra nanaraka teto an-toerana sy ny tany ivelany rehetra ny samitain'Andriamanitra veloma tompoko